Mialatsiny fa tapaka izy teo dia izay zany le hoe mpanan-karena. Ny manan-karena zany mila mihetsy amin'ny harena izay anananao. Dia tahaka an'izay koa ny fahatsaran-tarehy izay tenenina eto. Zava-poana eo an-tsaran-tarehintsika eo. Fa ny vehivavy matahotra ny tompo ihany no teraina. Ary levina izy sy mihitsy ny vonony, ary levina ny hatsaran-tarehiny. Dia toy izany koa no fahalazon'ny manan-karena mialehany. Izany hoe ireo rehetra zavatra rehetra hitahitantsika ireo zany dia fandrika ataon'ny Satana. Ireo ilay fakapanahy ataon'ny Satana atsika zany ahatonga atsika tsy ho tafiditra amin'ilay tany any amin'ny paradisa. Izay ihany koa ny nahazon'ny zanak'Israely teny an-dalana. Maro ny fakapanahy teny an-dalana, maro ny fizahan-toetra teny an-dalana, ka maro ny hintsana, maro ny tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana. Ankehitriny koa zany itsika ihany koa zany ao anatin'izay tsika zany alohan'ny hidirantsika amin'ny fiainana mandrakizay, hidirana amin'ny lanitra, dia be dia be ny fakapanahy lalovantsika. Ao ny fakapanahy ny vola, fakapanahy ny harena, fakapanahy ny vady, fakapanahy zany rehetra zany indraindray zany hoe mandatsaka atsika, fakapanahy ireny hitantsika ny filana sy ny fiahina amin'izao fiainana izao. Ny amin'ny velon-dalana Matthieu 7:10 izay manaisotra ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika, manala ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika ka tsy mitoetra ao anatintsika intsony ny tenin'Andriamanitra fa lasa tsika manaraka miahy ny amin'izao fiainana izao. Amen. Maro ny mbola manahy amin'ny hotafiny, ny trano, manahy ny hoaviny, manahy ny amin'ny vola, ny hanina, manahy ny amin'ny tarehiny, manahy ny amin'ny fitafiny. Zany rehetra zany dia lasa hoe fanahina ho atsika zany, lasa sakana ho atsika tsy ahafahantsika miditra ny lanitra. Nefa ireo rehetra ireo zany lasa hoe sakasakana ataon'ny Satana ireo le mpakafanahy. Ny mpakafanahy eo misakana atsika tsy ahafahantsika handova ny lanitra. Ataon'ireo rehetra ireo foronina izy ireo rehetra ireo ny lamaody sy ny sisa mba ho variana ny olona, mba tsy halala an'i Jesosy intsony, mba tsy hafantatra an'Andriamanitra intsony. Dia lasa efa fombafomba fotsiny fanarahana ny tompo. Lasa efa zara fantatra fotsiny hoe fatao fahazahana fotsiny hoe manompo an'i Jesosy mankany am-piangonana sy ny sisa, sy ny mivavaka fotsiny. Fanompoana fotsiny hoe mivavaka fotsiny ohatra manaraka fotsiny efa tsy intsony ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary famandrihana ny olombelona, famandrihana ny zanak'olombelona mba tsy hifantoka, mba tsy hifandray amin'Andriamanitra. Amen. Izay ilay hoe esprit de séduction. Io zany hiadivantsika kristianina koa io. Dia ilay fampianarana misy ahoana ma zany teny koa ilay fampianarana misy séduction. Séduction ma zany hoe amin'ny teny gasy misy fieboebona, misy fitaka zany ny ambadikinao. Zany hoe Satana zany fetsy. Ilay fampianarana alety ambony tany, fitorana zavatra ny tany, fitoriana zavatra momba ny ara-nofo. Ilay ara-nofo no manjaka dia tsy hita intsony ilay fanahy. Amen. Izy no manjaka maro amin'izao. Aparitaky ny Satana hamitahana antsika raha vao tsika tsy manana ny esprit de discernement. Fanahy manavaka avy amin'Andriamanitra sy tsy avy aminy. Halleluja. Izay tonga an'i Jesosy niteny hoe tsy izay rehetra manao mikotombokotomboka izy niditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay rehetra manao ny sitrapony. Dia mila fantarintsika hoe manao sitrapony iray ve tsika? Manao sitrapony Jesosy ve tsika? Inona ny sitrapony Jesosy? Tadiavo ao anatin'ny Baiboly hoe inona ny sitrapony Jesosy? Anontanio Jesosy hoe inona ny sitraponao Jesosy? Inona ny sitrapony Jesosy? Dia ny mankatoa ny didiny. Halleluja. Ny mankatoa ny teniny. Ny manaraka 12:12 sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazaha toetra izy dia handray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazainy Tompo omena izay tia azy. Halleluja.
Sambatra izay olona maharitra fakapanahy. Maharitra fakapanahy. Misy ny fakapanahy lalovantsika. Ndaly fakapanahintsika. Maharitra an'io tsika. Izany hoe maharitra zany hoe mahatohitra an'io zany tsika. Halleluja. Taka ny fakapanahy lalovan'i Jesosy. Nandalo izy nandalo fakapanahy sakafo teo. Daniela ihany koa nandalo an'io. Le fakapanahy le sakafo teo anoloan'ny mpanjaka. Hoe mena sakafo matavy sy ny sisa. Fa Daniela nyteny zao izy tsy hinana an'io izy. Tsy hinana ny hena izay natena tamin'ny sampo izy. Amen. Fakapanahy io. Fakapanahy le devoly io nasiany sakafo matavy io. Ary fizahan toetra ny Daniela ihany koa sy ireo namany hoe hihinana an'io ve izy sa tsy hinana. Amen. Mila maharitra ny fakapanahy na niaritra Daniela ny fakapanahy. Fa rehefa voazaha toetra izy, voazahan'Andriamanitra toetra izy dia nandro ny fiainana ny azon'ny Daniela sy ireo namany ihany koa. Le fahafantarana ny nofy. Momba ny nofy. Amen. Nafantatra ny nofin'ny mpanjaka izy. Nafantatra ny zavatra rehetra ny afiny izy. Amen. Noho ny aretan'ilay fakapanahy sy naharitra izy tamin'ny fizahan-toetra izay nandalovana. Halleluja. Zava-dehibe eo antsika kristiana ny faharetana manoloana ny fizahan-toetra, manoloana ny fakapanahy. Fa rehefa mifarana ianao omena le satroboninahitra. Fa raha tsika tsy mahatohitra ny fakapanahy, tsy maharitra fizahan-toetra, dia mora tsika avilivilin'ny Satana. Halleluja. Azava amintsika angamba izay tenin'Andriamanitra izay. Indrindra zany fakapanahy lalovanao eo. Mila manafaharetana anao. Halleluja. Hitantsika Esau tsy naharitra izy na sakafo misy fakapanahy. Tsy naharitra izy nohony izy avy any an-tsaha. Halleluja. Nahita ny Jakoba nahandro izy dia namaritra ny fizokiana noho ny kibony. Halleluja. Tsy naharitra izy. Maimaika izy dia na ny fizokiana navarotra ny riavana. Halleluja. Mila maharitra fakapanahy tsika. Mila maharitra fizahan-toetra tsika. Jakoba nandeha tany Labana, le anadahindreniny nakany vady ny Rahely. Amen. Fantatsika tsara le tantara. Inona ny zavatra nahazo an'i Jakoba? Fakapanahy lehibe ny azon'i Jakoba. Satria le anadahiny reniny tsara taminy aloha tamin'ny voalohany, fa rehefa avy eo namitaka azy, izy le mpamitaka nefa le Satana. Tao anatin'ny Labana ny fanahin'ny mena rano. Le mpakafanahy. Ka namitaka ny Jakoba dia ny zanany vavy ny meny azy Lea, le zanany voalohany Lea. Vao fitaka le fakapanahy Jakoba fa niaritra tao Jakoba. Halleluja. Ny faharetana izy teo amin'ny voalohany raha mijery tsika le eo amin'ny diny voalohany io. Ny finoana ny fizahan-toetra izy dia mahatonga fizahan-toetra, faharetana amin'ny fizahan-toetra dia mahatonga ny finoana fizahan-toetra izy dia mahatonga faharetana. Mahatonga faharetana le fizahan-toetra lalovanao, ataonao amin'ny finoana. Raha ao anatinao le finoana dia tenin'Andriamanitra dia Jesosy. Ka rehefa tonga amin'izay zany vao fitaka Jakoba, tsy nitabataba izy. Tsy niady izy. Fa inona nataon'i Jakoba mbola hoe izay tsy maninona. Fa hiasa fitotoana indray aho ho an'i Rahely. Nanana faharetana Jakoba. Ny fitahin'ny Labana izy. Fa avy eo kosa nefa ny faharetany
niaritra an'izay zavatra zay nahatonga fandresena tamin'ny faharetany noho ny faharetany zay nahatonga fandresena ho azy ka Andriamanitra nomba azy nanome ny ondry ny ondry ny osy ny fiompiana ny tombo ny entiny nandeha niaraka amin'ny Andriamanitra dia izy ilay Jakoba ny Israely. Amen, amen. Zava-dehibe amintsika ny faharetana manoloana ny fakapanahy lalovantsika, manoloana ny fizahan-toetra lalovantsika. Raha tsika tsy maharitra tsika ho avy zao zavatra maro hitranga samihafa ty 2023 tsy fantatsika, 2024 tsy fantatsika, 2025 tsy haitsika. Manoloana zay maro ny fakapanahy lalovantsika sy ny fizahan-toetra. Moa ve tsika hemotra tanàna mihamangatsika amen. Ahoana no ahatonga atsika aharitra, ahoana ahatonga atsika azo le satroboninahitra, tsy azo le satroboninahitra mihitsy tsika, tsy azo le satroboninahitra mihitsy. Halleluja. Rehefa avy eo Jakoba, izy no nandeha tany amin'ny niverana tany amin'ny tanànany ary nitahin'Andriamanitra izy noho ny faharetany sy ny haretany fizahan-toetra ny lalovany. Izany hoe raha tsika kristiana zany dia mila maharitra an'io, miharitra ny fizahan-toetra lalovantsika io, na mafy na mora na sarotra dia mila hiareta tsika. Raha misy alaim-panahy aoka tsy hanao hoe izy Andriamanitra no maka fanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azony ratsy alaim-panahy. Andriamanitra tsy maka fanahy fa ilay Satana maka fanahy. Ilay Satana mipaka fanahy fa Andriamanitra kosa mizaha toetra atsika. Toy izany eto hoe fa samy alaim-panahy ny olona raha tarehiny filany sy fitahiny izy. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarehiny filany sy fitahiny izy. Amen. Raha tsika zany raha mbola ny filahantsika zany manjaka anazy, raha mbola ao anatin'ny filana atsika dia mora amin'ilay mpaka fanahy mamitaka atsika. Amen. Raha mbola ao anatin'ny filana maro samihafa dia mora ny Satana maka fanahy atsika. Ny filana ma zany dia ilay fitsiriritana. La mbola antsika ny fitsiriritana, mbola ao anatsika ny filana izao tontolo izao. Amen. Mbola ao anatintsika ny fitiavana izao tontolo. Amen. Dia ireny zany mora amin'ny Satana mamitaka atsika, mora amin'ny ny miditra ka fanahy atsika. Aleluia. Fa rehefa ianao tsy mibabo ny filana izao fiainana izao tsony ianao, tsy matimaty ny filana izao fiainana izao tsony ianao. Aleluia. Sarotra aminy haka-panahy, na dia hoe haka-fanahinao izy. Amen. Tsy ho ary ny filana rehefa torotoroana dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Amen. Ny filana rehefa torotoroana dia miteraka ota. Rehefa ao anatinao le filana, ohatra fotsiny hoe za zany le miteraka filana, za zany ohatra fotsiny te hanambady, aiziko ohatra zany zay zavatra zay. Filana ao anatinao zay zavatra zay dia hitan'ny Satana zay zavatra zay hoe te hanambady ianao. Amen. Izany hoe fitsiriritana sy fieritreretana ao anatinao, anao manokana zany zay zavatra zay. Dia hain'ny Satana zay zavatra zay dia alefany amin'izay le fakapanahy, alefany lehilahy ohatra milohananao. Lehilahy io nefa tsy manana hevitra, tsy hanana hevitra hanambady ianao. Amen. Fa hanimba anao. Fa ny plan Satana zany satria hitany ianao misy filana ao anatinao, misy fitsiriritana ao anatinao, hitany ilay mpaka-fanahy io zavatra io, dia mitondra ota ho anao zay filana zay. Torotoroana izy dia miteraka ota. Miteraka ota izy satria manatateraka an'iny ianao avy eo. Mora amin'ny Satana miditra ao anatinao, mora amin'ny Satana mamitaka anao amin'ny alalan'ilay olona. Tsy fotoana tokony hanambadianao, mbola tsy fotoana tokony hanambadianao. Amen.
fa noho ny fitsiriritana sy ny filana ao anatinao fa efa nisy ihany koa nazavantsika ny momba le fieritreretana sy le fisainandro foana ny fitarihan'ny tompo, miandro foana tsika ny fitondran'ny tompo, fa raha tsy izay tsika tafalatsaka tsika manota. Amen. Ary ny ota izy rehefa tanteraka amin'izay le ota, tanteraka ianao satria heverinao nambady ianao le olona, tanteraka anao amin'iny dia nanota ianao dia niteraka fahafatesana, maty ara-panahy amin'izay ianao le fahafatesana. Amen. Aza mety ho fitaina anareo rahalahy malalako ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rainy fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho sandratra ny zavatra noforoniny isika. Amen. Izy ny ten'Andriamanitra hoe aza mety ho fitany ianareo rahalahy malalako. Izany hoe misy ny mpamitaka, misy ilay mpamitaka. Amen. Efa fantatsika ilay satana teo ilay mpamitaka. Dia izy ny ten'Andriamanitra hoe ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony. Misy fanomezana omeny tompo anao, fanomezam-pahasoavana, omeny fanomezam-pahasoavana ianao, dia tanteraka amin'ny fiainanao izay zavatra izay, dia avy any ambony izay omeny tompo atsika, ho fanazavana atsika. Ary io izay tsy misy fiovaovana na olakolaka na aloka avy amin'ny fiodinana, izany hoe tsy zavatra